fifaliana riavana malalina zontsika miona toy izao indray a fampahery a mizara Mofonaina ary mandray ny tenin'Andriamanitra iainantsika. Ho aminareo ny fahasoavana sy fampidrampo ary ny fiadanana avy an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaka indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Alarobia 10 Aprily 2022 imajianantsika ny lohateny hoe manazava ny mpino ny tompo. Andeha ry avana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Halleloia! Midera ianareo mpanompon'i Jehovah. Midera ny anaran'i Jehovah. Isaorana ny anaran'i Jehovah hatramin'izao koa mandrakizay, hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny fileteny. No hiderana any anaran'i Jehovah. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra mpievitra anay ianao satria tsapanay izany. Ary Andriamanitra tia hamonjy izao tontolo izao. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny arinao izay tompony izany fitiavana, famindrampo ataonao aminay izany. Ary dia mahatsiaro ny tenanay izay fa tsy tanteraka. Tompo, noho ny fahamasinanao. Manatonao mpanetreteny izay mamindrafo aminay ary mamelany erikay. Noho ny avitra retin'i Jesosy Kristy iray teo amin'ny hazo fijaliana. Tompo, hamaky sain'ny Mofonaina izay, dia taria amin'ny fananao masina mba mantarina ny sitraponao. Aoka hitombo ny finoanainao ilay masina, dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny hofonainao antsika amin'ny teny ity ry havana dia hitanao indray ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 2:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 4:10. Mpivaky toy izao minaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron-dranomasin'i Tiberiasy. Ary toy izao nisy ony. Niaraka Simona Petera sy Tomasy, izay atao hoe Didimy, sy Natanaela, izay avy tany Kana avy any Galilia, sy ireo zanak' Zebedio ary mpianatra ireo lahy hafa koa. Hoy Simona Petera taminy, andeha narato aho. Hoy ireo taminy, andeha araka aminao koa izahay. Dia nandesika niditra tsambo kely. Ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona akory izy. Ary nefa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy. Kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy izany. Dia hoy Jesosy taminy, anaka, manan-kanina vai ianareo? Dia namaly azy hoe izy, tsia. Ary hoy izy taminy, alatsao amin'ny sisiny ankavanana ny sambo kely ny aratonareo, dia azo ianareo. Koa dia nalatsany izany, ka tsy zakany nakarina no nabetsahany ny hazan-drano. Ary hoy ny mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera, ny tompo iry. Ary hareny Simona Petera fa ny tompo iny
dia isikina ny akanjo ny velany fa tsy ny akanjo izy ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izy fa ny mpianatra sasany nandeha atsambo kely ihany nisarika ny rato feno hazandrano fa tsy lavitra ny tany izy fa tokony 200 akio ihany raha vao niakatra teo an-tanety izy dia nahita afinarina teo sy hazandrano teo amboniny ary mofo hoy Jesosy taminy analao hazandrano amin'ireo voazonareo teo dia niakatra sy moana peteraka no sareno eo an-tanety ny arato feno hazandrano vaventy 350 ary na dia be tahaka izany azy izy dia tsy tritra ny arato hoy Jesosy taminy avizy sakafo fa tsy nisy mpianatra sanany tany azy hoe iza moa ianao satria fantany ihany fa nitompo izy ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy dia vao ny hazandrano indray izany ny fanonteny sehony Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana dia teninao ny fahamarinana. Amen. Ray havana malala mbola manonona ny fiadanana ho aminao andre zao mofonaina izao andray izany fa resin' Jesosy Kristy ny fahafatesana ary velona mandrakizay izy. Mofonaina ho antsika anio nivakena tamintsika Jona 2:1-2 dia milaza ny nisehony Jesosy tamin'ny mpianatra teo amoron-dranomasiny Galilea Tiberiasa ka natsapana fa mihevitra ny olona trany Jesosy. Zava-dehibe fantatsika ravana amin'izany Jesosy mihevitra ny olony hatrany Jesosy. Ny tenin'ny Petera manao hoe andeha anarato aho sy ny navaly ny mpianatra namany hoe izay koa anaraka anao dia fanehoana famoizam-po satria diso fanantenana izy ireo tamin'ny zavantrano tamin'ny nataon'ny Romanina tamin'ny Jesosy Kristy. Noverina izy ireo mantsy fa anjaka amin'izy ireo Jesosy Kristy ary koa andravany fangejana misy kanefa indro nandao azy ireo izy. Fiverenany amin'ny asany teo aloha ary dia fanehoana fa tsy misy ianteherana intsony ka leo mihevitra izay mahazo ny teny. Ny fanaratona moa ny zavatra hay sy efa nahazatra azy ireo ka tsy nisalasala izy ireo hiverina anao izany indray. Rehefa nanarata nefa dia tsy nahazo na inona mihitsy nandritry ny alina manontolo. Fa rehefa nandalo teo koa Jesosy Kristy ka nafantatra hoe tsy nahazo na inona izy ireo dia namety toromarika azy Jesosy mba azo ny trondro. Mario tsara fa tsy nisy fandavana na fisalasalana kely akory tamin'ny toromarika nataon'ny Tompo tamin'izy ireo fa nakatoa vetrany izany izy ireo. Eka nahatalanjona indrindra vokatr'izany fanarahana ny teny Jesosy Kristy izany. Manarak'izay koa ry havana dia tokony ho fantatsika fa fantatry ny olona tia azy Jesosy. Fantatry ny olona tia azy Jesosy. Eo amin'ny 1:4 dia izao voalaza hoe nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy kanefa tsy fantatry ny mpianatra izy. Rehefa avy name toromarika kosa nefa izy dia fantatry ny mpianatra tiany. Arak'izany tsaroa fa izay tiany rehetra dia mahafantatra azy no ny asa magaga ataony amin'ny fiainana. Tsaroa ve ary avana fa nanao asa magaga amin'ny fiainanao Jesosy Kristy. Ary tsy tokony ho diso Jesosy ianao satria tandremo fa misy Jesosy sandoka maro hafa efa miseho sy misy ka mila mitandrina ianao. Izany ry havana mihevitra ny olona hatrany Jesosy Kristy ary fantatry ny olona tia azy Jesosy Kristy. Tia Jesosy Kristy ve ianao? Mahafantatra an Jesosy Kristy ianao rehefa tia azy. Ka mizaha hity izany Jesosy ilay fitiavanao izany, ilay fiainanao anao izany. Teo an'Andriamanitra eny ny voninahitra. Amen. Ndeha vavaka isika. Tompo, misaotra mofonaina ny menao anay izay milaza fa Andriamanitra mihevitra ny olona hatrany ianao Andriamanitra ary mahafantatra ny olona tianao koa. Mivavaka aminao ary izahay Tompo, hayametraka azo asa fitina filazany tsara ny fitiavana anao izao izay ataonay sy ny azakazaka masina tanterahany fiangonana ka hitan'ireo tompona raika rehetra eo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara manonkatra ny amin'ny filoha sy ireo mpiandraikitra foibe, ireo mpiandraikitra foibe, ireo mpiasa iombonana, ny présidence synodale rehetra, ny fitandremana misy ireo mpitandrina, ny mpinisam-batan'olona efa resy lahatra ihany koa, ny kristianina rehetra, mbo misy hery fahasalamana. Finoana matanjaka aizana mijoro vavolombelonao Andriamanitra ka naraka ny tolotsaina avy amin'ny fananao masina mety manateraka roviana ny fiangonana ny asa tanterahana ny anaranao amin'ny fiainana andavanandro koa haijoro vavolombelona izany. Ka hay atoky ifampitsinjo amin'izay atao iseho ny voninahitra ao. Jesosy vonjeo ny firenenay. Miasana fanamasy eto Madagasikara. Sitrandreo mararika omenao fanantenana toany asa fitsaboana amperezo izay azony manjo vonjeo ny maresykio lary voasahira. Tao ny fiazakazany amin'ny asa mandrara ny fianarana ny tokantrano
iny ny fikasanay rehetra. Ny vavakay dia ataony aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay zay fanampiandrina koa ny vavaka manao hoe raha nay eo izay ny an-danitra ao masina ny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra meo ny anio izy anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafahanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodrana totrina aran'i Jesosy Kristy ka ho rasy amin'ny finoana izany ry havana. Aza manana inona vaoka ny fivavahana sy ny fifonina mba fisaorana no hitanareo manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiary ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.